Eny ary tompoko dia fifaliana lehibe ho ahy indray no manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay fa eo am-poditry ny vata fahitalavitra amin'izao fotoana izao, manaraka indray izao fotoam-bavaka iarahana aminay izao. Koa dia isaorana lehibe ny tompo-andriamantsika izay mbola nitahantsika tamin'ny fameizan-tsosy ny fahasoavana rehetra ka nanome antsika tombonandro vaovao ahafahana mifampivavaka, ifampahery ary ihany koa mba hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Ka ny haja sy ny tera ary ny voninahitra dia ho atolontsika ho an'Andriamanitra Ray Zanaka ary ny fanahy masina, fa tonoina ho antsika rehetra kosa ny fahasoavana sy ny fiadanany izany. Isaorana ny tompo iaho satria izy mbola nanome tombonandro havelomana, izy mbola nanome hery-tanjaka sy fahasalamana, izy mbola nanome fofinaina mahavelona ho antsika, ary ankehitriny raha sendra ao anatina aretina ianao dia mirary ianao zahay mba handray fanasitranana ao anatin'ity fotoana ity. Raha sendra ao anatin'ny ady, olana, zavatratra maro samihafa ianao zay mety tena hoe saro-bahana ny fiheveranao azy, dia izao manana finoana ny Jesosy Kristy Tompo. Aoka ino ianao fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra dia amonjy anao izy. Zao mantsy no azadino, io Andriamanitra lay ivavahantsika, le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, le Andriamanitra ray izay rain'i Jesosy Kristy Tompo, dia izy l'Andriamanitra ambarana soratra masina fa Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra izay rehetra ao aminy, ary tsy misy zava-magaga izay tsy hain'Andriamanitra atao. Koa ho fanombohantsika izao fotoana izao dia tsarintsika hivavaka, hisaotra azy, ametraka fotoana eo am-pelantanany mba tena handraisantsika fahasoavana izay fanoman'Andriamanitra ho antsika, mba tena hiasa ihany koa ny herin'Andriamanitra, hiasa ny herin'ny fanahy masina, hampahery antsika tsirairay avy, ndao tsika hivavaka tompoko. Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina, misaotra anao zahay, no tahinao ka menao ty fotoana ity, afaka mbola andre ny teninao, afaka mbola hiaraka ifampahery amin'ny alalan'ity fotoana ity, dia apetraka epifeno tananao indray tompony fotoana, mba fansorana fanahy masina sy ny hery, ary akinina zato isan-jato aminao fanahy masina, ny afatra rehetra, ny vavaka, ary sy rehetrarehetra ho ataonay, ary engany hiasa ho-pony tsirairay ny fanahy masina, ampahery anay ihany koa, ary anafaka anay, amin'ny anaran'i Jesosy ho tain'Andriamanitra ity fotoana ity Amen. Anio ny tenako dia iresaka kely ny amin'ilay atao hoe fanavotana feno izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika zanak'olombelona. Fanavotana feno izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika zanak'olombelona. Raha vao miresaka hoe fanavotana isika dia mazava ho azy fa nisy olona voageja aho, nisy olona voafatotra aho, nisy olona tsy afaka manao inona inona aho, misy olona pahorin'ny fahavalo aho, dia tsy maintsy avotana izy. Dia izay afatra izay, na hoe izay loha hevitra izay no andeha ianarantsika fotoana fohy ary matoky aho fa ny fanahy masina hiasa, fanahy masina ampahery, fanahy masina nazava ny saintsika sy ny fontsika ary ny fanahintsika indrindra fa ampianatra antsika sy ampahery antsika indray ny amin'izay fatakarana ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay. Tsy maintsy navotana hoy isika zanak'olombelona, tsy maintsy nivonjena isika zanak'olombelona, tsy maintsy nafana isika zanak'olombelona, tsy maintsy nomena fanasitranana isika zanak'olombelona, satria naninona ry havana nanomboka tamin'ny fotoana izay nandikany Adamaseva ny tenin'Andriamanitra, tsy nankatoavana izay teny fitsipika napetrak'Andriamanitra ho an'izy mivato amin'ny sahidena, dia nanomboka teo dia miala le fiainana tsara, miala le fiainana mahafinaritra, miala le fitondran-tena masina, miala le tahotra an'Andriamanitra sy ny fanajana, ary ny tena nampalahelo dity miala daholo reo fahasoavana sy tombontsoa lehibe tokony iainan'izy mivady sy hositrahana tamin'ny fotoana rehetra izay nipetrahany tao amin'izany sahidena nametrahan'Andriamanitra azy izany. Kanefa zavatra mampahery dity, Andriamanitra ry havana dia fatrany am-pendohana ny tia antsika zanak'olombelona, ary androany dia ampahery anao zay manaraka ity afatra ity aho, na manahoana sy manahoana mety fiainana ihany anao ankehitriny,
zava-misy atrehanao ankehitriny, mety miatrika olana sady-bahana, mety miatrika zava-manahirana tsy tafavoaka intsony araky ny fiheveranao azy ianao, de zao zavatra ampairezako anao. Mbola misy vahaolana foana zavatra rehetra rehefa tonga am' Jesosy Kristy Tompo. Mbola misy fanasitranana daholo ny aretina rehetra rehefa tonga am' Jesosy Kristy Tompo. Mbola misy fanavotana ho atsika sianao foana rehefa tonga ao am' Jesosy Kristy Tompo. Koa andeha ovakitsika nge ny tenin'Andriamanitra any amin'ny filazantsara zay soratany Jaona toko 7 andininy 4:40 de ho faranatsika mano eo atramin'ny andininy 7:40. Tsy ovakitsika tsony aloha ny aloha fa ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:40 ny andeha ovakitsika fa mino fa ho azonao ny fanabarana tian'Andriamanitra indray ho zaraina amitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no amakina ny tenin'Andriamanitra ao am' Jaona toko 7 manomboka andininy 4:40 ka hatramin'ny andininy 7:40. Miresaka manokana eny amin'ilay ataoko hoe nanandratana any Mosesy, nanandrata Mosesy menarana tany anefitra no zavatra lehibe ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary tahaka nanandratan'ny Mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomena ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Andininy 7:40. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka na hoe Andriamanitra tsy naniraka an' Jesosy hoe ty am'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba amonjeny izao tontolo izao. Averiko andininy 7:40. Fa Andriamanitra ray tsy hoe naniraka an' Jesosy Kristy hoe ty am'izao tontolo izao mba hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba ninona hono fa amonjena izao tontolo izao. Koa hoy amitsika zay manaraka ity fotoana ity ankehitriny. Tena misaotra an'Andriamanitra manokana satria nataon'Andriamanitra andre iaino ary ahazo ity teny ity ianao androany. Satria tena resy lahatra ako fa tsy kisendrasendra izao fotoana andrenesanao ty fanambarana ity zao, fa tena hoe fotoana an'Andriamanitra manokana, fitiavan'Andriamanitra manokana. Koa anio de iresaka manokana amin'ireo hoe fanavotana feno nataon' Jesosy Kristy ho atsika zanak'olombelona ny tenako. Maro ny fanavotana nataon' Jesosy. Misy soratra masina anankiray eo amin'ny Romanina toko 10 vakitsika andininy 9 any. Romanina toko 10 vakino amin'ny andininy 9 faranana andininy 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no vaky ny tenin'Andriamanitra. Romanina toko 9 eo amin'ny andininy Romanina toko 10 azafady de eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no amakina ny tenin'Andriamanitra. Fa ahoana ary no lazaitsika? Ahoana ary no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao. De ao am-ponao de ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, de ho vonjena ianao. Fa mifono inoana azahoana famarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy soratra masina, tsy menatra ny filazana fa tsy menatra izay rehetra mino azy. Andininy 4:20. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilesy na iray fa iray ihany ny tompon'izy rehetra, sady manan-karena amonjeny izay rehetra mino azy izy. Fa izay rehetra miantsony anaran'ny tompo no ovonjena. Eto de teneniko amitsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana izay niaina ny zanak'olombelona tao anatin'ny fahotana, de tafiditra sy nanapaka tao amin'ny fiainan'ny olona ny aretina, ny olana maro samihafa, ny fisarahana tanteraka tamin'Andriamanitra pahary azy. Nanomboka tamin'ny fotoana izay niainan'ny olona amin'ny ota, nomboka tsy nakatoa an'Andriamanitra, nomboka tsy nanaja an'Andriamanitra, satria azavaina tsotsotra de izao, anisan'ny fototra voaloha na hoe anisan'ny lohalaharana tamin'ny fahotana nataon-dra olombelona de ny tsy fakatoavana zay napetrak'Andriamanitra na hoe ny teny zay nampianarina azy.
tsy nanaiky an'Andriamanitra, tsy nakatony teny nabaran'Andriamanitra taminy Adamaseva. De nanomboka tamin'ny fotoana iny no atao hoe nanota ny olona. Tsy niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Nandika ny tenin'Andriamanitra ny olona. Fa tsy vitan'izay fotsiny hoe tsy nakatò. Nandika ny tenin'Andriamanitra le olombelona. De samy vita. Fa nanomboka tamin'iny de tafiditra teo amin'ny fiainana olombelona ny aretina, ny fanaitainana, ny olana maro samihafa, ary ny ady, ny fisarahana tanteraka tamin'Andriamanitra Bahary. Noho izany de nitady fomba Andriamanitra mba amonjena antsika indray. Rehefa nahita amin'ny fiainan'olombelona ny jaly, voafatotra, voageja, niaina tamin'ilay fiainana tsy noharian'Andriamanitra ho azy ny olombelona, de nitady fomba Andriamanitra, nitady vaholan'Andriamanitra hoe ahoana indray no amonjena, ahoana indray no anavotana lay zanak'olombelona izay voageja tanteraka. Ry havana, vao mafaly ny teneniko amintsika androany ity. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izay nampidinina natao anaty kibon'ny vehivavy ray atao hoe Maria, ary nateraka ho tonga olombelona tetỳ ambonin'ny tany, no fomba hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra, anafahana sy amonjena ny olombelona tetỳ ambonin'ny tany. Ny zanak'olombelona tsy akanavaka, na inona volokodiny, na inona fiaviny, na inona fahaizany, na inona fahalalany, de tian'Andriamanitra andraya ny fanavotana, andraya ny famonjena, isitraka ifitiavan'Andriamanitra io avokoa. Fa saingy izao fipetra de hoe tsy maintsy mino an Jesosy, tsy maintsy manaiky an Jesosy, tsy maintsy mandray an Jesosy Kristy, araka voalaza ny soratra masina amin'ny Romanina 10 io. Be de be ny olona no mietrehitra fa tsisy tsony Andriamanitra. Be de be ny olona no miteny fa tsy misy tsony zany fitiavan'Andriamanitra izany, fa te hilaza aminao androany fa mandraka ankehitriny, ary mandrak'izay de tsy miova lay rafitra, lay fitiavan'Andriamanitra teny amonjena zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny finoana an Jesosy Kristy. Ry havana, io famonjena nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy io, na hoe le fanavotana feno izay nataon'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'i Jesosy io, de mariako aminao ety ampiandohana fa tena famonjena feno io, na famonjena complet. Famonjena feno, tsy famonjena tapatapany, tsy ny apahapahana famonjena ihany, fa famonjena feno tanteraka no nataon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy. Le famonjena de amin'ny teny grika izy de hoe sozo, araka le ten'Andriamanitra teo hoe manana fiainana mandrakizay izay rehetrarehetra mino an Jesosy. Le sozo de hoe voavonjy sitrana, afaka no avozina, reo no entina teny hoe reo zany no atao hoe famonjena feno. Tsy ny fahotana ihany mantsy no tian'Andriamanitra ho avela tamintsika, tsy ny fahotana ihany no nanavotan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona ho avotana ho afaka amin'ny fahotana, natao ho afaka amin'ny ota, tsy izay ihany, fa tena famonjena feno, ara-panahy sy ara-batana na ara-piainana. Tiako resy lahatra ny amin'izany ianao ry havana izay manaraka ankehitriny. Tsy fanavotana antsika tamin'ny fahotana ihany akory no programan'Andriamanitra tamin'ny lalany nanomezana an Jesosy, fa tena hoe famonjena ara-panahy, famonjena ara-batana, famonjena ara-piainana. Salamy 7:7 efa itsika tsara angambany, io amin'ny 2 de hoe izay namela ny eloka rehetra sy manasitrany ny aretina rehetra. Ny eloka rehetra vitan'ny olombelona de vitan'Andriamanitra ny namela azy, kanefa tsy famelan-keloka fotsiny no tian'Andriamanitra ho raisitsika, tsy famelan-keloka fotsiny no tian'Andriamanitra homena antsika, fa tena fanavotana feno, famonjena feno, de sady famelan-keloka no mena fanasitranana amin'ny aretina rehetrarehetra izany. Koa iverina kely aho amin'ilay Jaona 3 manomboka any amin'ny 10 izay niresitsika teo, de izao 10 azafady. De ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy no nilazany ty afatra ity tamin'ny lehilahy anankiray atao hoe Nikodemosy. Ity lehilahy ity de ambarako amintsika tsara mihitsy fa rehefa niresaka tany Nikodemosy Jesosy ny amin'ny ataoko hoe fomba entina amonjena izao tontolo zao, de nampitovy ny teny hoe tahaka ny nanandrata tamin'i Mosesy, an'ilay mena rana tany anefitra hozy. Tahaka ny nanandrata Mosesy, an'ilay mena rana tany anefitra, nampitovy ny tena tahaka an'ilay mena rana teto Jesosy.
nampitovy ny tenany tahaky le menarana nahatony Mosesy mba hitona fanavotana ho an'ny Israely. Tahaka izany mihitsy nampitoviany Jesosy ny tenany, satria ndray andro ny zanak'Israely de voalaza ny soratra masina fa nanamboatra sarina menarana izy ireo tamin'ny alalan'ny volamena rehefa tany anefitra tany izy ireo. De rehefa tsy teo Mosesy fa mbola variana ny resaka tamin'Andriamanitra tany, de nataony zanak'Israely nanamboatra Andriamanitra hafa izy, nanamboatra Andriamanitra iankofana izy, nanamboatra Andriamanitra mba hitarika an'izy ireo izy, nanamboatra n'Andriamanitra mba hivavahana ny Israely tamin'izany fotoana izany. De inona nataony? Nalaina daholo ny firavaka rehetrarehetra nanamboaran'izy ireo sarina menarana. De nalahelo Andriamanitra, tena sento Andriamanitra fa maninona no atakalina ry sarina menarana. De tamin'izay fotoana izay de nanaikitra andreo zanak'Israely le menarana, de tsy maintsy nahapirisika Andriamanitra, Mosesy manaova menarana ianao, sarina menarana ianao. Fa na izy nisy voakaikitra menarana satria fa be de be ny maty tamin'izany fotoana, be de be ny ringana tamin'izany fotoana. Fa zao ny zavatra nisy rehefa nahanto Mosesy io sarina menarana nampanamboaran'Andriamanitra azy io, de ambara soratra masina fa zay nijery an'io menarana io de niaraka tamin'izay de sitrana afaka daholo. De ozy ny soratra masina hoe tahaky ny nanandrantan'Andriamanitra, nanandratany Mosesy azafady le menarana tany anefitra, de tahaka izany koa ny andratana an'ny zanak'olona. Ry havanao androany ty teny aminao fa matoa Jesosy nampitovy ny tenany tahaka le menarana, de nampitoviany Jesosy tamin'ny famonjena ny zanak'Israely tany anefitra eto ny fiantonany teo amin'ny hazo fijaliana. Tena zay mihitsy ny hoe nampitoviany Jesosy tamin'le famonjena ny zanak'Israely tao anefitra, tamin'le fiantonan'le menarana no namonjeny ihany koa ny teny namonjeny ny zanak'olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Miresaka fiainana mandrakizay izy eto, satria ozy ny teniny tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray ianareo tsy manana fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay teneniny eto de le fiainana Zoe, le fiainana Andriamanitra, le manapaka ao anatin'ny olona, tsy hoe le fiainana mbola iainantsika any arina raha ialy eto amin'ity tany fandalovana ity, tsy izay akoriny fa le tena fiainana feno, le fiainana mandrakizay, le fiainan'Andriamanitra, midika hoe fiainana vaovao mihitsy. Mety tena nanjakazakany fanaratsy, nampahoriny fanaratsy tamina olana, tamin'ny aretina, tamina fampahorina maro samihafa tsika zanak'olombelona. Lasa tsy nanana fiainana mahafinaritra intsony. Firifiry moa ny olona te hamono tena, firifiry ny olona ny kivy tsy manana fanantenana intsony ny amin'ny fiainana, firifiry ireo olona mamoy fo, firifiry ireo olona tsy mahita tory andreo manalina, firifiry ireo olona lasa mivary lavo ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fidorohana amin'izao vanim-potoana misy antsika zao. Satria ny olona de tsy manantena fiainana tsara sy mahafinaritra intsony no fampahorina sy ngejana ataon'ny fanaratsy azy. Fa isaorana n'Andriamanitra ry havana fa tonga Jesosy Kristy tompo, nateraka Andriamanitra izy. De izay le Jaona toko 7:9 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Mbola tiantsika senao, no ny amintsika senao porofo le fitiavana n'Andriamanitra ray, de nomeny antsika Jesosy Kristy mba hatonga antsika tsy very fa ny fiainana mandrakizay, anan'le fiainana zao hoe mba hitonga ao anatsika le fiainan'Andriamanitra. Le fiainan'Andriamanitra de fiainana tsy misy aretina, fiainana tsy misy olana, fiainana tsy misy fahoriana, fiainana tsy misy ranomaso, fiainana tsy misy fisetona. Izay no atao hoe fiainana mandrakizay le omena antsika ety an-tany. Io le atao hoe fiainan'Andriamanitra. Fiainana tsy ao anatina fanaitainana intsony, fiainana tsy ao anatina famatorana intsony. Tian'Andriamanitra omena antsika io rehefa manana an Jesosy, rehefa mandray an Jesosy Kristy tompontsika rehetra. Tsy hoe le fiainana iainan'ny fanahany arina no resahany eto. Le fiainana hoe andovan'io fiainana mandrakizay io fanahintsika rehefa ialy eto ambony tany, fa le fiainan'Andriamanitra mihitsy le qualiténa fiainana io, le kalitaona fiainana, le kalitao fiainana ao amin'Andriamanitra, izay no fanambarana tian'Andriamanitra omena amin'ity le fiainana mandrakizay ity. Ry havana, mandray an'io fiainan'Andriamanitra io ny olona rehefa mino an Jesosy Kristy. Miampita ao anatin'ny olona, miampita ao fiainan'ny olona io fiainana mandrakizay na io fiainan'Andriamanitra io le qualiténa fiainana, kalitaona fiainan'Andriamanitra lasa tafiditra anatin'ny olona. Io le menany Adama sy Eva, fon'izy ireo mbola tsy nanota, fon'izy ireo mbola nipetraka tsara tao amin'ny saedena. De io le kalitaona fiainana mahafinaritra io le menany Adama sy Eva tamin'izany fotoana zany. Fa nampalahelo no ravain'ny Satana io, nangalariny Satana io, rava tanteraka io. Fa rehefa tonga Jesosy de io le atao hoe fanavotana ho averina amintsika indray io. Io le fiainana mandrakizay amparan'i Jesosy io le fiainana mandrakizay ny tenenin'i Jesosy io hoe ananan'io le olona, andray an'io le olona rehefa mandray an Jesosy Kristy tompo. Ry havana izay manatrika ankehitriny manaraka ty fandarana ity.
tsy metraika amin'ny fanahintsika fotsiny ny fiainan'Andriamanitra, fa manana hery hiatraika amin'ny vatako sy ny vatanao sy ny fiainako sy ny fiainanao mihitsy. Io ataoko hoe famonjena na fiainana mandrakizay tenen'i Jesosy io de le fiainan'Andriamanitra. Tsy ny famelan-keloka fotsiny ihany ho tany aloha no novidian'i Jesosy Kristy tamin'ilay sorona teo amin'ny hazo fijaliana, fa fanasitranana ny fiainantsika ray manontolo. Zay de mila fantatsika androany, satria tsy famonjena tapatapany, tsy apahany ihany no tian'Andriamanitra ho amenatsika amin'ny alalan'ilay fisorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ao ny fanasitranana. De ambaran'ny Baiboly hoe tahaka le nanandratana le menarana nanandratana Mosesy le menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana ihany koa zanak'olona. Nomery toko 1:20 indray no jerevantsika eo amin'ny 9:5. Verenantsika kely anie le tantara. Nomery toko 1:20 9:5. De eto am'izay no azahoanao an'le afatra ohatr'izao no nitranga tao anefitra tamin'ny zanak'Israely zay nety Mosesy tamin'izany fotoana izany. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona avokoa. Io le tantara tiako apita amintsika androany. Raha tamin'izany fotoana izany ary nisy fanavotana nataon'Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely tany anefitra, satria nanota izy ireo, nanompo sampy izy ireo, nanompo andriamanin-kafa izy ireo. Nalahelo Andriamanitra tamin'izany fotoana, fa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy de nisy baiko, nisy iraka nampanovin'Andriamanitra Mosesy manaova menarana afo. De nisy menarana varahana naantony Mosesy tamin'ny hazo lava, ka zay rehetrarehetra voakaikitra le menarana tamin'izany fotoana izany ozy ny soratra masina, ka nibanjina n'ilay menarana varahana ny antony tamin'ny hazo lava de velona indray. Ry havana hoy amintsika androany, rehefa nimonomonina zanak'Israely de nalefa teo amin'izy ireo menarana kaninina maro ny maty tamin'izany fotoana. Maro be ny maty, maro be ny voakaikitra, maro be no nijaly. Ary Andriamanitra izao fanavotana, izao no fitiavana, izao no atao mba hatonga an'Israely tsy ho ringana. De tsy maintsy atao io menarana varahana io, tsy maintsy antony amin'ny hazo lava io, antony io, fa zay rehetrarehetra voakaikitra le menarana ninana izy ireo, de rehefa mijery an'io menarana miantony amin'ny hazo lava io de tonga de ho velona indray. Hoy Jesosy hoe zay mino no vonjena, zay mino an'le filazantsara, zay mino azy no vonjena. Zao no toko 7:20. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very, zay mino. Zay mino. Be dia be ny olona tsy mety mino, na de nitiavan'Andriamanitra azy. Be dia be ny olona tsy mety mandray le famonjena, na de tian'Andriamanitra azy. Mety matsapa ao anatina famatorana ianao angambany ankehitriny. Mety voageja ny fiainanao, mety voafatotra ny fiainanao. Tsy ela akory izay fa voaingana no nahitako olona anankiray zay tena voafatotra ny fiainany, nijaly tanteraka raha-baky teny, ary tao anatina aretina, efa natao olo ny fomba rehetrarehetra mba hitsabona ny ramatoa io. Misy aretina mandehandeha ohatrany hoe misy biby zany ao anatin'ny kibony eo, ary rehefa mihetsika io aretina amin'ny tenany io de tena ila hotorana le ramatoa. Natao ny échographie, natao ny analyse, natao ny fizahana rehetrarehetrarehetra ny amin'ny aretina tany amin'ny tova, fa tsy hitany dokotera hoe inona ny fomba ahafahana manasitrana ny tolony ty, inona ny fanafody omena azy, satria tsy hita ny fototry le aretina. Nandritry ny volana, na lany vola, ny ena, ny enai, ary rehefa na ny fianakaviany ary vierevitra lany aiky tanteraka. Fa isaorana n'Andriamanitra, rehefa nanomboka nino an Jesosy izy, de tahaka ilay hoe Israely voakaikitry ny menarana. Ny sasany mety ringana sy maty, fa zay rehetrarehetra mibanjina ny menarana namboary Mosesy ka nantony ny hazo lava, de sitrana ka velona indray. De zay mihitsy nambarana tamin'io ramatoa io. Fa isaorana n'Andriamanitra lehibe tompoko, voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Fa rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy, na niray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana io, norohana ny fanaratsy, na ilika le fanamalotsy zay namatitra ny tenany, zay fototry le aretina. Isaorana Andriamanitra lazay efa nisy takany ohatrany hoe taky ny biby manolakolana ny tsinainy sy ny tenany ray manontolo tao anatiny tao, fa tamin'ny fotoana nataony vavaka
niaraka tamin'izay dia eniny tao anatiny tao misy zavatra miala, nisy zavatra niongotra, nisy zavatra nandeha tao amin'ny tenany tao ary niaraka tamin'ny fotoana iny ihany dia isaoran'Andriamanitra afaka izy, sitrana izy ary mandraky tiany androany roa taona zay eo no nionanay tamin'ity ramatoa ty fa voninahitra ho an' Jesosy, tsisy antsony le fanaitainana. Ainao hoe tena efa verevitra ny vadiny, verevitra ny manodidina ary na ny olona rehetrarehetra zay ataoko hoe mba nafantatra no dia olona anankiray ndre efa niona taminay no niteny taminy madamo satria olo io miasa amin'le hôpitaly, ty madama nafantatra azy ty miasa amin'ny hôpitaly dia io no niteny taminy maninona raha mba miresaka amin'reto paster reto, sao de mila vavaka ianao, sao de vavaka ny ilainao, efa ny afrina zay no mivezivezenao, misy hoe ampidirina hôpitaly andro vitsivitsy de mivoaka indray, ampidirina hôpitaly andro vitsivitsy de avoaka indray, tsy hitany dokotera hoe inona no atao fa voninahitra ho an' Jesosy tompoko fa nandray fanasana afaka izy satria resiny le devoly ka anisany fomba anankiray, fanavotana anankiray nentin' Jesosy Kristy ho atsika zanak'olombelona de ny fanafahana atsika amin'ny herin'ireo fanaratsy izay mampahory sy manakeja ny fiainana zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Maro ny olona voakeja ao anatin'ny aretina hoentin'ny fanaratsy, maro ny olona voakeja ny fanaratsy ao anatina fisakana tsy misy fahafahana amin'ny fiainana, mijaly tanteraka zay ataony de tsy mandeha amin'ny laoniny, zay ataony de potika sy rava daholo fa isaorana n'Andriamanitra ray, tsy misy fomba, tsy misy vahaolana ahafahana mitona fanafana ho an'ny olona afatra amin'ny alalan'ny finoany an' Jesosy Kristy tompo reriany. Ara-panahy amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany ry havana, ara-panahy amin'ny fiainana ary ho anao zay miaino ankehitriny mahita ity fandarana ity araka ny teniko tany aloha, tsy kisendrasendra ny ainonao sy ahitanao ity fandarana ity fa planin'Andriamanitra, programan'Andriamanitra anavotana ny fiainanao zay ao anaty gejana fanaratsy tena mety efa mijaly tanteraka ianao, verevitra ny amin'ny fiainanao, verevitra ny amin'ny tokantranonao, verevitra ny amin'ny ataoko hoe aretina misy amin'ny tenanao, mety verevitra ianao na amin'ny tontolo ny asa mandarana amin'ny fiainam-pitiavana, androany amlaza aminao fa na inona mety fanagejana nataon'ny fanaratsy. Fanan'Andriamanitra mahery lavitra, fanahy roa ihany miasa eto tany mantsy, de na ny fanaratsy na ny fanahy demonia zay mitondra fampahoriana, na le fanahy tsara fanan'Andriamanitra ray izay mitondra fahasoavana hatrany amin'ny famoronana zao tontolo zao. Miantso anao ankehitriny, mitona anao ako manana finoana androany, mbola afaka andray fanafana tahaka Levi ramatoa zay nitsoriko vavolombelona teo ianao tamin'izany fotoana zany nge hoe dokotera vazange nandanan'io ramatoa io, hoe hôpitaly vazange nitsabony ramatoa io teny fa tena arabaky teny tsy afaka noho ninona ny olona satria voafetra ny fahalalana, voafetra ny fahaizana ary rehefa resaka ara-panahy mety tsy hitany dokotera, tsy hitany tsy hainy dokotera ohatry izany ary mazava be fa rehefa tsy hitany dokotera ny antony aretin'le olona tsy afaka nome fanafody izy, zao mihitsy ny tenan'le dokotera fa za hoe tsy hitanay zay fanafody omenanao satria ny aretinao mihitsy ny tsy hita mifototrany, tsy fantatra inona ny fototra ny aviany, tsy hita zay fanafody omenanao sahazanao fa de nandeha teny ny fotoana, nandeha teny ny fotoana fa isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra tompoko fa rehefa tonga amin'i Jesosy ianao de omena le fiainan'Andriamanitra ianao, anisan'izany ny fanafahana. Tena misy fanafahana ary zay na tonga Jesosy ny teny ao amin'ny Jaona toko 7:5-telopolo hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Matoa Jesosy miteny hoe mpanafaka de misy karazan'olona be deaibe mila fanafahana ety ambonin'ny tany, voafatotra, voageja, tsy mahita fomba na vahaolana, tsy resy amin'ny alalan'ny voly io, tsy resy amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ny anarana tany am-pianarana io, tsy resy ny olona zay akaiky anao sy tianao io, tsy resy amin'ny alalan'ny hoe saina na sandry io satria ara-panahy io de tsy maintsy ara-panahy koa ny fanafodiny io androany. Mety efa nitety toerana maro ianao, nitety olona mpitsabo mahay maro ianao fa mety tsisy fivana tantaram-penanao, tantarany tokantranonao, tantaram-pitiavanao ve miantso anao zahay fa mbola ao amin'ny Jesosy Kristy tompo raha mino anao androany de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany tompoko hoy ny teny Jesosy, toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny le zanany lahatokana mba tsy ho very zay mino azy fa nana fiainana mandrakizay, fanavotana feno nomen'Andriamanitra ray ho atsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Maneke azy ianao, raiso izy androany, raiso le cadeau, le fanomezana feno ohatrany hoe rehefa niala avy any an-danitra tany Jesosy zany de famonjena feno complet ny araka netiny, ara-panahy, ara-piainana ary manana anjara amin'izany ianao. Ko voalohany indrindra andaontsika tena hibebaka ny amin'ny fahotany, hifona tanteraka. Hoy teny Jesosy raha tsy ateraka indray nye tsy afaka hita le fanjakana, tsy afaka handova le fanjakana amin'Andriamanitra. Andaontsika hiverina ho ateraka indray amin'ny tompo. Androany bebany amin'ny fahotanao hoe voalohany, faharoa mila mandray an'i Jesosy, tsy ny anaram-piangonana,
tsy ny fombafomba-pivavahana tsy ny fiangonana misy no tonga anao voavonjy fa ny finoana amin'i Jesosy. Avoto ny fanahinao, vonjeo ny fanahinao, andaotsika rehetrarehetra ino an' Jesosy any. Fahatelo dia izao ny teneniko amintsika, manatona fiangonana ianao, miantso anao izahay, manatona fiangonana, tonga ava miditra ao am-piangonana mba hafanao mandray sakafo an'ny fanahinao dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ary faefatra tsy maintsy roana le fanaratsy namatotra anao. Taka mety efa voakaikitra le mena rano ianao zao angambana, tena efa tena tsotsofina rahabaky teny, mialatsindra zay ny andikako azy, hoe tena voafatotra ny fiainanao, mijaly ny fiainanao, tsy hitanao tsony inona ny tokony atao. Fa androany am'teny amintsika hoe mbola misy fanavotana raha tonga am' Jesosy. Raha le mena rano ary nahatonga Mosesy tamin'ny hazo lava tany anefitra dia zanak'Israely izay voakaikitra dia mbola afaka sitrana. Ahoana moa zany natonga anao tsy ho afaka, tsy ho velona, tsy ho tahin'Andriamanitra indray? Tena afaka ho tahina ianao, afaka ho sitrana ianao, afaka ho avotana ianao, fa tsy maintsy ianao roana aloha le fanaratsy nanakejy antsika ry havana. Dia isaorantsika ny Tompo hitondra antsika ao anatin'ity fotoana tapany faharoa ity, manao hoe tena misy fanavotana feno nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zay natongava tety ambonin'ny tany. Andriamanitra mantsy tao an-danitra tao Tompoko dia nahita fa voageja isika, voafatotra itsika, nanjaka zakany fanaratsy ny fiainantsika zanak'olombelona. Dia tsy maintsy naniraka an' Jesosy Kristy Tompo, lay zanan'ilay tokan'Andriamanitra, io any ny fatany hoe fomba ahafahana manafaka atsika, manavitra atsika, mba hahatonga atsika rehetrarehetra ndray fahasoavana teo anatrehan'Andriamanitra ray. Koa melohany itohizako any amin'ny etapany manaraka dia andaotsika rehetrarehetra aloha anaraka hira fiderana anankiray mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Enao lay namonjy anay, lay tokana namonjy anay, tsy azonay hitsaintsaina akory hoe fa maninona moa no nafonao anay ny ainao. Fa maninona moa Jesosy no niaretanao ny zavatra rehetra mba ho anay. Ary ny zavatra mahagaga dia hoe na dia za rery aza teto an-tany dia mbola maty ho ahy ianao. Raha hitady valana amin'ny maha-olombelona dia tsy hatakatra mandrakizay. Fa androany zay resy lahatra hoe fahasoavana tsotra izao, fahasoavana tsotra izao no namonjena anay, fahasoavana tsotra izao no nanomezanao anay ny zavatra rehetrarehetra. Efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ny zavatra rehetra. Androany zay hirahira fotsiny hoe tsy fahaizanay, tsy herinay, tsy tanjakay, fa ianao ny antony zavatra rehetra Jesosy. Ianao no antony zavatra rehetra Jesosy. Dia mankasitraka anao zay ny amin'izany rehetra zany. Misaotra ny amin'ny famonjenao, misaotra ny amin'ny fiaretanao, misaotra ny foniainao anay, misaotra ny tondra ny fanantaina, misaotra ny tondra ny aretina, misaotra tonga ozina mba ho anay, misaotra nanay kosa troantsilo mba tonga ny adi-tsainay ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao latsaka rehetrarehetra mba ho famelana anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy. Mihoatra ny amin'ny falebiazanao, zao le tsy mendrika anao. Miandroko sisa izao, sisa iarako aminao, dia mbola famindramonao. Zavatra
dia isaorantsika ny Andriamanitsika nanomentsika izay fotoana nafanandera izay a inoko fa nandray fampahirezana koa nao tao anatin'ny fiterana fa anisan'ny fanavotana amen'i Jesosy a dia hoe fanasitranana fanavotana ara-panahy mba tonga fanahintsika io tafaverina amin'Andriamanitra dia ny tsinona fa mifamelan-keloka fa anisany koa fanavotana ara-piainana ara-batana dia ny fanasitranana ny tenantsika izay voafatotry ny aretina ary fanafana ny fiainantsika izay voajejo anatin'ny famborina sy ny olana rehetra zao mantsy no izy ry havana tena be dia be amin'ny olona ny voafatotry ny fanaratsy ny fiainany fa tsy hitany inona ny fomba ialana amin'izany na hoe tsy fantany hoe fanaratsy na asana devoly io manageja azy io mety mampio ny tena fotsiny izy indraindray hoe efa zao ngamba ny anjarako e efa zao ngamba ny sitrapon'Andriamanitra e efa ty ngamba ny ary mialatsiny amin'ity fomba fiteniko ty hoe firifiry amintsika ingiry havana no miteny nefa milaza fa kristianina mpivavaka mety masisika izay fiteniko izay hoe mitentsika hoe zay mpivavaka mitentsika hoe zay zanak'Andriamanitra mitentsika hoe zay kristianina fa be dia be amintsika ke no miteny ity fomba fiteny ty hoe zao ngamba ny efa njara ratsiko e zao ngamba ny efa voasoratra ho ahy e ry havana jereo nge ty ten'Andriamanitra ity manao hoe tsy sitrako izy Andriamanitra ny mampahory na mampisaly ny fiainana zanak'olombelona tsy sitraka Andriamanitra ny mampalahelo na mampahory ny fiainana zanak'olombelona amin'ny dika teny hafa ary izy dia miteny manao hoe tsy sitraka Andriamanitra no mitondra fahoriana sy alahelo lava ho an'ny fiainana zanak'olombelona tsy sitraka Andriamanitra izany koa raha ohatra ka tsy sitraka Andriamanitra ary mitondra alahelo tsy sitraka Andriamanitra mitondra fampahoriana dia avy amin'iza io fiainana iainanao io e mazava ny tenin'Andriamanitra ao Matia 7 manomboka 5:10 ka hatramin'ny 20 ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara dia ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy fa eny amin'ny 20 dia miteny izy fa le vo mivoaka eo aminy no afantaranareo ny azo hoe voa avy amin'izy ty vo ty voa avy amin'izy ty mivoaka ty dia eo ny amantaranao hoe tena tsy voa avy amin'Andriamanitra zao Andriamanitra tsy pampahory Andriamanitra tsy mpitondra alahelo Andriamanitra tsy mpitondra aretina Andriamanitra tsy mitondra fikorotanana Andriamanitra tsy mitondra adilao ho tokantrano Andriamanitra tsy mitondra sakana fa ny fanohatra amin'izay ny Andriamanitra dia hoe mpitondra fahasalamana mpitondra fanasitranana mpitondra vahaolana mpitondra fandresena mpitondra fiainana feno mpitondra fitiavana ho tokantrano izany ny Andriamanitra tompoko ny azo tsara dia vo tsara ny meny fa tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy koa dia vo ratsy no meny fa tsy afaka manome vo tsara ny vo ratsy zay ny azo tsara tsy maintsy vo tsara meny ary ny azo ratsy dia vo ratsy no meny dia izy rehefa ry izy ary le azo ratsy e satana io le fanahy ratsy io zavatra ratsy no meny tsy mitondra zavatra mahafinaritra ho an'ny fiainana zanak'olombelona izany izy ka ho antsika izay miainao ankehitriny mahatsapa voageja sy voafaritra venao tsy hitanao tsony izay vahaolana hoe mba ahafahana mba hanana fiainana mahafinaritra hatramin'izay androany tena vao mafaly ny teneniko aminao andao hiazakazaka kao amin'i Jesosy misy fanafanao tena mpanafaka Jesosy tompoko efa tena be ny olona hitako nanaovan'Andriamanitra asa lehibe sy mahagaga tamin'ny fanafana teo amin'ny fiainany tena misy ny fanaratsy tsy angano na arirarira ny lazako an'izany be dia be nge ny olona voafaritra nanofo ratsy isan-kalina na dia ataoko hoe mivavaka azy alohan'ny atoriana dia mbola tsy vola voarindremana dia fa inona misy zavatra manitry misy zavatra manaloka misy zavatra mampahory azy ary ny olona raha vao misy an'iny misy an'izay nofo ratsy izay foana manindry azy manaloka azy manana olana ara-pitiavana misy sakana ara-pitiavana foana tsy mety mahavanina asa foana voasakana na dia efa tena asa tokony alazy zao ary mametraka ny taratasy momba azy sy ny CV rehetrarehetra sy ny diplômany izy io mba voaray dia na dia efa miteny zao ary le société izay tokony indray azy tena mety aminay ianao tena olo loatra zao mihitsy ny tena ilainay mety aminay na ny CV anao azy andao fa ohatry dia jerefana olo-kafa ny voantso fa tsy izy satria misy any fanahy iny tonga amin'le olona isan-kalina na indray mandeha isan-kerinandro na isan-kalina na indray mandeha isam-bolana dia misy izay fanahy zay manaloka an'le olona raha vao misy an'izay le olona anankiray na ianao manita anahy io dia mazava be isakana ianao arak'asa isakana ianao raha-pitiavana ary misy fotoana ianao te hivavaka izany ary fa ohatrany tsy mahavita mivavaka misy fotoana ianao te hamonjy fiaramiangona fa ohatrany tsy mahavita mamonjy fiaramiangona ohatrany misy etaeta ianao te handeha ako fa vetivety dia raraka ara-panahy ohatrany tsy matsapa te hanao dingana fa ohatrany tsy mety mahavita mba hoe andeha androso hitady an'Andriamanitra androany nefa ndilaza aminao fa fanavotana feno nataon'Andriamanitra ray ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy ny teny ambony tany hoy aho teny aloha averiko farany
tsy misy fomba afahan'Andriamanitra hitany hoe afahana andraisantsika fanafahana afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany. Ary zany na tonga andreo olona nisy fanamaloto voafatry ny fanaratsy fony Jesosy tonga tety ambony tany ambarany tenin'Andriamanitra ohatra any filazantsara Matia 7 any de ambarany soratra masina hoe ndray andro Jesosy de tamin'ny toerana anankiray nisy olona voafatrana fanamaloto tena maro ny fanaratsy namaritra ny olona io. Rehefa tonga tao Jesosy de hijereva ity tantara ity hoe ny fanaratsy de ny fony ny ankohaka teo anatrehany Jesosy ka antena ry Jesosy zanak'Andriamanitra vidritra tonga sady ampahory anay ve ianao fa naninona ny olombelona zay nandalo tao amin'ny tanàna io no nitsoaka ny lefa tsy sanamatra an'ilay lehilahy ary naninona ty lehilahy ty no fatorana sy nygetsay ny fanamaloto nahitry ny fotoana maharitra fa tsisy nahafaka anazy satria tsisy natahorany fanaratsy raha olombelona tsisy atahorany fanaratsy na iza rehefa manana Jesosy ny olona anankiray de iorooro eo aminao zany olona zany ny fanamaloto ka tsy maintsy hiala tanteraka ry havana. Ka hoy amintsika zany hoe mety anisan'ireo olona tena fa voajeja nitry ny fotoana maharitra ve nao andao indray ry havana mba hanandrana andao ino an Jesosy anaiky azy tanteraka anapa-kevitra tena ino Jesosy eo ay ve ao aminao mbola misy fanafahana ho ay mbola misy famonjena ho ay aza misalasala aza mirosainy ianao aza entiny mety fitaky ny olona sasany ianao hoe tsisy zany resabe fotsiny zany ry havanao tsy resabe zany fa tena na Jesosy tonga tety ambonin'ny tany ary be deabe ny olona nisy fanaratsy fanafahany afaka firy reo olona niona tamin'i Jesosy no fatorana fanaratsy amin'arivo ny sasany fa teny hoe de nisitrany Jesosy afaka tamin'izany firy reo olona fatorany fanaratsy tamin'ny aretina rehefa niona tamin'i Jesosy de afaka izy ary mandrak'ankehitriny de mbola tsy miova ny herin'i Jesosy tsy miova ny fanafahany ary le Hebreo 7:15 de miteny manao hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio mandrak'izay tsy miova Jesosy tsy miova ny heriny tsy miova le famonjena raha mbola matokytsika ary mino hoe mbola mpamela heloka Andriamanitra mbola mpanasitra ny Andriamanitra de so koa ny teneniko amintsika de mbola tsy miova koa zany ny famelan-keloka de tsy miova ny famonjena ara-panahy de mbola tsy miova de tokony tsy miova koa zany ny fanasitranana mbola tsy miova zany ny fanafahana mbola manafaka Jesosy mandrak'ankehitriny fa tsy hoe le famelan-keloka sy le famonjena ara-panahy mbola misy foana hatramin'izao fa hoe ny fanasitranana sy ny fanafahana hono tsisy tsony raha tsy miova Jesosy de tsy miova koa ny herina de tsy miova zay nataony fa zay nataony talosy ny fonisy tety ambonin'ny tany zay rehetrarehetra nataony tamin'ny alalan'ireo apôstôliny zay rehetra nataony tamin'ireo iraka marobe tany aloha de mbola ataony Jesosy manak'androany fa le finoana atsika zanak'olombelona mihitsiny no miovaova le finoana anatsika zanak'olombelona mihitsiny tsy mipetraka raha ny tokony ho izy de izay mahatonga le hoe tsy mahatsapana inona ny olona satria tsy mino tsy mety afaka ampelantanany devoly ny olona satria tsy mino satria fetsy ny fanaratsy fetsy ny devoly ataony ny devoly zay atonga ny olona isalasala tsy ho resy lahatra hoe tena misy fanaratsy ao aminy ndray andro misy madama anankiray tsaroky etona tonga ny ao anatamiko izy manao fotoana rehefa nitantarany amin'ny fiainany sy ny momba amin'ny fiaina tokantranony teo izy ny mikorotana foana izy mivady mba olona ataoko hoe fantatr'olona eo fiarahamonina manana toerana tsara raha fijery ivelany de hoe tena milamina sy sambatra izy zay ny fijeriny olona ivelany fa rehefa izy mianana tokantrano de zao mihitsy ny teneniny hoe arak'le fiteny malagasy pastera tokantrano tsy ahaka de tsy maintsy iretana le izy fa zay ozy na izay sy mivady koa rehefa mataonany izy manana ny hevitra atoriany fa izaho koa manana ny hevitra atoriako ary na zanaka anay ary de efa saiko malala an'izany fa ny olona ivelany tsy malala rehefa sendra ohatra hoe eny am-pivoriana eny amason'olona zay de ohatrany hoe fampitantana tsazoka tahaka hoe zavatra foronina fa tsy avany am-potsony zany no fiainanan'izy mivady nanindry ny taona maro de rehefa nitantara zany olona zany le raha matoto eo amin'ny anatamiko de zao no teneniko taminy madama rehefa magnino le zavatra tantarainao de tena asana devoly le izy tsy hoe mivadinao ny ratsy na ianao koa ny ratsy fa hoe ifidy ikorotana sy saram-pandriana tsy fandraitsony mandrotry ny taona vitsivitsy na anao karazana ohatrany hoe sarisarina fitiavana eny amasom-bahoaka
fa ny tena marina tsy avy aminareo vady io fa misy devoly ary le devoly io tsy hitako hoe ato aminao le fanaratsy no mipetraka satria jerevany mipiraita-po aminao zao raha vatokantrano takanao ny ray aman-dreny niteraka anao raha vatokantrano takanao ny vehivavy rehetrarehetra teo aminareo zany afatrany amin'ny fianakaviany mamanao raha vatokantrano takanao mazava be zany fa io fanaratsy io de nitety anareo menakavy ka ny spesialité atao aminareo de le mandrava fanabadiana le manapodika tokantrano le mpanakana fiainam-pitiavana ka raha tsy voaroaka io de hitovy amin'ny foana ny fiainana iainanareo de hialy eto ambonin'ny tany any fa de mitovy andreo tantarandreo fianakaviana manodidina sy ireo ray aman-dreny be fa lasa tany aloha ny fiaina tokantranonao fa zao nefa anao nyteneko aminao mbola misy fanafahany io fiainanao io raha tonga am' Jesosy ianao mbola azo vaina ny tantarany fiaina tokantranonao sy ny fiainam-pitiavanao nitsiky tsy sazoka zay izy de niteny hoe za ndray very pastera mbola lazainao misy devoly ohatrany hoe napalahelo azy na tsy nafaly mifony ny fitenenako hoe tena le fanaratsy tao aminao mihitsy no mahatonga ny olana io tsy faly izy ohatrany tsy napozony hoe zany ny zavatra ho teneniko kanefa rehefa tena nampahery aho ny fanamasina ary na ino an'le zavatra rehetra tantarainy ahako de azoko antoka zato isan-jato hoe ty madama ity ko izy moa somary menjaika olona nianatra de feverana zany hoe olona tsy tokony isy azavy fanaratsy zany ao aminy olona tsy tokony fatorana devoly zany izy fa ny feverany olona misy devoly zany de reny olona manary lamba reny olona misy fiainana ratsy eny an-dalana ireny any eny akeko i misy azany reny olona reny fa hoy aho taminy le zavatra mitranga amin'ny fiainam-pitiavanao sy ny tokantranonao ane de tsy asa avy amin'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra ny iainanao an'izany tsy avy amin'Andriamanitra ny aviny io no ka tonga saina marina izy hoe Andriamanitra ve de anakotana tokantranonay vady Andriamanitra ve de hitondra fifandrafiana sy fifankalana aminay vady fa tena marina tokoa zany avy amin'izy ary io de fara moa izy resy lahatra de nanaiky rehefa natao amin'izay mivavaka miroana le fanampandrava fanabadiana le mepita atao amin'ny fianakaviany mpandrava tokantrano mpanakana tokantrano mba ho amin'ny filaminana no roana tamin'ny anaran'i Jesosy akory izy ianao fa fotoana vitsy tao ataoko hoe minitra vitsy tao arinany nosy na ny akena tena misy fanaratsy ary resy lahatra izy fa misy an'izany eo amin'ny tokantrano misy an'izany ao anatiny efa zavatra fananepita avy any amin'ny fianakaviana tany aloha be tany io ary nanapaka ato amin'ny tokantrano indray de no roahana nisy zavatra be deaibe niala tao aminy tena ny fampitoloma ny ramatoy tamin'izany ozy tsika fa isaorana an'Andriamanitra lehibe voninahitra koa an' Jesosy fa fotoana vitsy ora vitsy rehefa nandeha nody izy de nanomboka mifampiresaka izy mivady de nanomboka tonga saina izy nanao dingana hoe de ho resako vadiko aika tsy avy aminay io fa tena fanaratsy tsy hita maso ny fanahy fa ny asa tony na fatarany hoe tena tao izy de rehefa nazavainy isaorana ny tompo taty arina ny lamy sitrana le tokantrano tao amin'ny fianakaviany anisany anazy ny sitrana ny ova ny tantaram-piainany tokantrano satria resy tosika le fanahy maloto ry havanao tsy miova Jesosy tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fanonjena sy fanavotana ra-panahy mandraka ankehitriny de mbola mamonjy fa nan'olona maro Jesosy mbola mamela heloka ho an'ny olona maro sy mibebaka Jesosy de tsy miova tahaka izany koa mbola manasitrana olona maro Jesosy ary mbola mpitondra fanafana ho an'ny olona maro zay fatorana fanaratsy Jesosy noho izany ndao raiso ny anjaranao andao raiso ny famonjena raiso ny famelan-keloka de raiso ny fanavotana ra-panahy kanefa raiso any koa le fanafana zay no maniny Jesosy Kristy tompo anao raha ino anao de zao volazan'ny Baiboly ho hitanao voninahitran'Andriamanitra ny angatahako amintsika androany andao ranga elana le tsy finoana le fisalasalana satria zany mahatonga fiainan'ny olona be deaibe tsy afaka tsy miova tsy mahatsapana inona na inona satria matetika fitainiko hoe rehefa tsy mino tsika tena zavatra kely tsy ho hitantsika avy amin'ny tompo satria tsika mihitsy ny tsy mino fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino aloha fa misy Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra ekeko be deaibe ny olona tsy mino eto tany le ny olona tsy mino ireny de mazava be fa tsy hita ninina tsy mino fisian'Andriamanitra izy tsy mino fiainana mandrakizay izy kanefa nisy fanahy ao anaty ao tsy ho maty mandrakizay io fanahy io raha hiala ao anatin'ny vatana de ho aiza nipetrahana io mazava be fa misy toerana tsy maintsy imetrahana an'io anakiroa le toerana na o le fiainana tsara ao am' Jesosy le fiainana mandrakizay raha hiala eto ho an'ny fanahy de le ho paradisa na le fahaverezana mandrakizay any amin'ny elo na amin'ny afy be zay ao nipetrahan'ny fiainan'ny olona zay nanota ny tena ny tetea-tany de hoy amintsika zany hoe andao finjeo fanana efa fotoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra zao andoatsika rehetrarehetra tsy salasala
Andeontsika rehetrarehetra tsy angatakandro fa fotoana zao ry havana mbola misy famonjena ao amin'i Jesosy. Faraparanako ty afatra ity, andeha hofitiniko ny afatra androany. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona nanomboka tamin'ny fahotana ny ainana, dia be dehibe ny fiainana rava, be dehibe ireo fahasoavana, ireo fiainana nafinahitra izay noharian'Andriamanitra ho antsika, fono an'ny olombelona, tena nanjakazakany sasany reny dia rava daholo. Ny solony Satana teo am-pelatanan'ny olona reny, ary na le toetra tsara izay noharian'Andriamanitra, dia famasinana azy dia rava, niala tamin'ny fiainana zanak'olombelona daholo. Fa isaorana an'Andriamanitra fa tia antsika izy, dia nitady fomba sy vahaolana hoe ahoana no hanavodana antsika olombelona, dia tsy maintsy nampidinina tetỳ tany Jesosy. Nilaozan'i Jesosy ny lanitra tsara indrindra, nidina teto amin'ny tany izay tokony fiain'ny fahotana, fiain'ny olona mpanota Jesosy, satria izay ny fanavotana hitan'Andriamanitra tsara indrindra ho antsika. Androany ambarako aminao raiso Jesosy, ekeo izy hibebao ny fahotanao, dia andahotsika andeha anatona an' Jesosy Kristy Tompo. Fa raha vonona ianao dia ho hitanao famonjenao Andriamanitra. Dia izao tsy maintsy roantsika io fanaratsy, anisan'ny mpisakana, mpanakorotana, mpandrava izay mamatotra anao eo. Ary misy olona mety tratrana fanana famisaviana ihany koa, fa zao ny teneniko androany, mahery lavitra noho ny herin'ny famisaviana ilay herin'i Jesosy Kristy, ary afaka mitondra fanafana ho anao izy. Noho izany tompoko, aza misalasala, mino ianao androany, mino fa mbola azo vainao tantara-piainanao io. Tsy tapitra hatreo amin'ny olana io, tsy tapitra hatreo ny fatorana io koa no fiainanao, fa ambadika zao fiainana mampalahelo atrehanao zao, anatin'izao fiainana mikorotana atrehanao zao, mbola misy fiainana mahafinaritra ary fiainana tsara homanin'i Jesosy, no fiainana vaovao tanteraka. Raiso ny anjaranao androany. Andaotsika iomakomana amin'izao fotoana izao, mialoha ny vavahantsika, dia izao andeha hira anankiray tsika, andeo hiaraka mahiteran'ny tompo isika. Ndaotsika androany a, tena hoe ankasitraka an' Jesosy. Ndao tsy andro tononkira fa le fatsapanao anatinao mihitsy ny ambarao amin'i Jesosy androany. Eo anoloanao eo izy, le mato anao, le tianao amin'ny fony rehetra. Inona ny zavatra mba afaka ambaranao anazy? Ambarao le fiderana avy ao amin'ny fonao mihitsy androany. Aza miandry amin'ny aty anoloana fa misy fatsapanao anatinao. Ambarao amin'i Jesosy zany androany. Seigneur, nous voulons juste exprimer notre gratitude. Toi qui es mort pour nos péchés, toi qui as tout quitté pour moi, toi qui m'as tant aimé malgré mes imperfections, malgré mes injustices, malgré mes iniquités. Toi qui m'as toujours aimé d'un amour éternel, malgré mon amour injuste. Comment ne pas être reconnaissant? Et si je suis telle que je suis aujourd'hui, c'est juste par ta grâce. C'est parce que tu as accepté de souffrir pour moi, de mourir pour moi. Alors pourquoi je ne serai pas reconnaissante aujourd'hui?
Isaorantsika lehibe na fahatsika ny aino niaraka atao anaty fiderana. Zao fotoana zao hivavaka isika. Raha hivavaka isika dia apetrao ny finoan'ny tananao. Raha matsapa atao anatin'ireo fanambaran'ireo tojan'ireo ny fiainanao dia andaontsika rehetrarehetra tena ino fandroan'ny fotoana amin'Andriamanitra anao. Andaontsika rehetrarehetra anaiky fa mbola misy fitiavan'Andriamanitra kay ary mbola tsy mitsahatra amin'ny fitiavan'izany sy ny famindram-pony omeny antsika sianao. Ary mbola misy fanafana lehibe kay omany Jesosy Kristy ho antsika sianao. Mandolia ianao raha mety aminao dia apetrao ny finoan'ny tananao matsapa misy ilay fanambanao sakana na ilay fanahy manaraka anao isan-kalina ianao fandroany dia raisy ny famonjena sy ny fanasitranana ihany koa raha marary ianao. Andriamanitra raiko, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny teny nampitondrainao ho an'ny olona izay nanaraka ity hafatra tamin'ny fahitalavitra ity. Mamindrafo amin'ny olona rehetra, mamindrafo amin'ny olona rehetra, mamela azy ireo ianao. Jesosy Kristy Tompo, vonjeo fanahany, dia vonjeko ny fiainany, dia sitrano ny vatany. Satria fanavotana feno nataona ho anay zanak'olombelona Jesosy. Tsy famonjena famelan-kely kara-panahy ihany, fa tena fanavotana, fanasitranana ho an'ny vatana sy ny nofo, ary fanasitranana amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy. Mety matsapa tahaka an'ireo zanak'isan'ilay tany anefitra mihitsy ny olona, izay voakaikitra miarana be dia be ny maty, betsaka ny narary. Fa rehefa namety toro lalana Mosesy ianao Andriamanitra namboatra ilay menarana varana ka nantona tamin'ny hazo lava, izay nijery an'iny dia velona indray ka sitrana. Androany koa Jesosy eo dia hibanjina anao zahay, ino anao zahay, anaiky anao zahay, anafaka ianao anasitrana ianao, mamindrafo amin'ny olona rehetra. Didiko ny asana devoly mpanao sakana, mpandravo, ilay manarika isan-kalina, miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny lehilahy, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny fiainany arak'asa, miala amin'ny ara-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona, miala amin'ny fanaratsy, miala amin'ny fanaratsy, aroako any amin'ny elo, amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona. Tahiny fiainan'ny olona rehetra, afana amin'ny anaran'i Jesosy izy, misy fanasitranana mahery vaika, ilay herin'Andriamanitra hiampita amin'ny olona, dia napatapaka ny fatoana sy ny zoga ho aminy, andraisa ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra raiko. Amen. Ya, soratsika ny Tompo izay nitondratsika tao anatin'izay fotoana izay. Filazana hoentiko dia ity, izahay dia fiangonana Rifia Ondrondrakely, ho anao izay eto Antananarivo, afaka mamonjy fotoam-bavaka isaky ny atalata sy alakamisy, dia misy fotoanao isaky ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora. Fotoam-bavaka, fotoam-panafahana, arahana tenin'Andriamanitra sy fiderana. Isaky ny alahady koa dia misy fidirana indimy ao amin'ny fiangonana Rifia Ondrondrakely, amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 12 atoandro ary amin'ny 2 ora tolakandro ka farana amin'ny 4 ora izany fotoam-bavaka izany. Anasako antsika tsy kanavaka ao anatin'ny andro maromaro dia irona manokana ao anatin'ny fotoanana fanafana lehibe mihitsy izahay. Manasa anao izay tongava fa mbola misy fanafana amin'i Jesosy ary tsy maintsy afaka ianao mamonjy fiarah-miangona, manatona fiangonana, anavotanao fanahinao ka tonga anao indray fanafana ihany koa. Tongava tonga. Numéro téléphone ifandraisako aminao kosa dia eo 034 13 707 59 na 032 04 632 60. Pasteur Claude Rakotonjanahary. Tahin'ny Tompo ianao Tompo, mandray fahasoavana amin'i Jesosy ianao, andray fiainana mandrakizay iray aly eto, tahin'Andriamanitra indrindra.